Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra ity sabata fa 30 volana aogositra ity manona fahasoavan'ny tompo amin'ny satokantrano tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka an'izao fandaran'izao. Misaotra anao ihany koa satria zava-dehibe amin'ny fandrosoana arapana ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Raha niderantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika. Dia Andriamanitra tianay tsara indrindra ho velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra anao manokana ihany koa izay miay anay nandritra ny nanemana iny ary mankahery anay amin'ny fotoana rehetra mba hahafahanay mijoro fa tsy mitanondrika, hahafahanay mitsaka ihany koa ary mijery anao, ka hahafahanay manaraka an'ireo torohevitra avy aminao. Maingavy anao Tompo hamangy ny satokantrano amin'izao maraina izao, ka ny fahasoavanao sy ny fahamasinanao anay hitoetra eo anivonay tsirairay avy, azahoanay hery ary ihany koa ilay fahadiovana avy aminao, ny ranao masina izay nalatsaka teo Kalvaria, hanafaka anay amin'ny tsy fahatomom-banina rehetra sy ny hafitsika ny fahotana ary ny herinao tokoa ny herinay amin'ity anio ity. Andray ny tenao zahay, amboleo zavatsoa anatinay, ampiova ny fisainanay ary hatonga anay olona matotra tokoa fanarahananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fiasana sy fanoloran-tena lehibe kokoa. Nalaina amin'ny Jaona 4:17 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Ny andro tsirairay mandalo dia mampanakaiky antsika amin'ny farany, arakaraka ny itombon'ny taona zany dia manakaiky amin'ny fotoam-parany tokoa isika. Mampanakaiky antsika amin'Andriamanitra koa ve zany fanontaniana apetrako aminao? Miambina amin'ny fivavahana ve sika sa tahaka n'ireny tsirototra sy tsiraitra ny amin'ny fiavian'ny farany? Mila fanampiana sy torolalana ireo izay mifanerasera amintsika isan'andro. Mety miaina toe-javatra anankiray izy ka ny teny mahakasika an'izany izay asain'ny fanahy masina ambarantsika dia tahaka ny fantsika izay mitsatoka eo amin'izay tokony hisy azy indrindra. Raha pitso ny sasany amin'ireo fanahy ireo dia mety ho any amin'ny toerana izay tsy ahatratrarantsika azy intsony mihitsy, mety tsy ho hitantsika intsony ary izy ireny. Inona no hery miasa mangina avy amintsika eo amin'ireo mpivahiny namantsika ireo? Ary inona no mba ezaka ataoko sy ataonao mba hamambona azy ireo ao amin'ny Kristy? Fa ave mijery fotsiny sika ary matahotra sao handany hafatra avy amintsika izy. Foy ny fotoana ary tsy maintsy halamina ny tafintsika mba hanao asa midadasika kokoa. Ilaina ny mpiasa mahatakatra ny halehiben'ny asa, ilaina ihany koa ny mpiasa manolo tena anao an'izany, tsy noho ny karama-hazony amin'izany fa noho ny fahatakarana ny fahatomoran'ny farany. Mitaky fiasana lehibe kokoa sy fanoloran-tena halalindalina kokoa ny fotoana ankehitriny. Mameno ny saina tokoa manko amin'izao fotoana izao ka mampitaraina amin'Andriamanitra mihitsy manao hoe mitsanganaka maniraha mpitondra hafatra mahatsapa ny andraikitra apetraka aminy, mpitondra hafatra izay efa nanombo tamin'ny hazo fijaliana ny fanindraindran'ny tenany izay fototra ny fahotana rehetra. Ndery apetratsika amin'Andriamanitra ny fahatokiantsika ka handroso haingana sika hanao ny asany tsy ampitiavan-tena fa hiankina aminy ampanetretena, hanolotra ny tenantsika sy ny fiainantsika anio sy amin'io avy mba ho tantanany ampahindrena, ary hiazona amin'ny fitokiantsika izay tsy miovaova hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ahatsiaro fa tsy noho ny fahamendrehako na ny fahamendrehanao no andraisantsika ny fitahian'Andriamanitra, fa noho ny fahamendrehan'i Kristy, ary anaiky ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra izay manana mbiampy amin'ny alalan'ny finoana azy. Aoka ho tsapantsika ilay fahafoizan-tena nataony teo Kalvaria ho ahy sy ho anao, ka hanosika antsika hanana herim-po
anao ny asa mandrakariva. Anositsika hanana herim-pohany koa tsapa fa efa manakaiky ny farany isika, mety androany no ifanenanao amin'ny olona anankiray farany. Inona ny azonao mbara aminy mahakasika ny Kristy. Vavaka isika, Tompoandriamanitra io misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao zany. Ampianaro izahay mba ho mpanompo mahatoky tokoa ary mahatoky, tsy amivava fa manao ny asanao amin'ny fotoana rehetra, tsy angatakandro na nalatsiny ny amin'izay zavatra mety tsy ampy anananay, fa ianao no efa herinay ary efa nanome ny fahaiza-manao rehetra ianao, dia ny fanahinao masina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, ary amin'ny fahendrena sy ny fanoloran-tena feno dia ho iraka ao tokoa amin'ny fahamarinana anay izahay. Isory aminay ny akamoana, isory aminao ny akanosana, satria tsy nomenao fanahy osa izahay fa fanahy maho ny tena havita ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.